Niteraka fatiantoka ho an'ny seha-piariana samihafa ny tsy fisian'ny eny amin'ny teto Mahajanga ho malalaka misy fa valo janoary 2024. Tsy maintsy mitady laoka hafa ny rehetra. Na izany aza, maro no mitady ny hen'omby raha mitady amin'ny hotelin'ny Madame Amine. Tsy dia mandeha be ilay varotra dia nampiakarina ilay primen'ny ilay vary. Tena maro mitady hena dia misy raha mandeha mody efa tsy mahazo dia mandeha. Ho an'ny Nicole kosa, tsy dia olana ny tsy fisian'ny hena raha tsy maharitra. Ny misao sy ny hena baolina izao tsy natao mihitsy aloha. Eo misy fiantraikany ihany aloha raha ohatra ka raha mitohitohy fa raha ohatra ny indray andro aloha tsy problème. Satria lasopy akoho zany tena mandeha aminay ato. Isan'andro mitandahatra eto amin'ity toerana ity ireo latabatra sy seza mivarotra brochety. Vitsy anefa ny tonga teto omaly. Tsy nisy ny hena teto Mahajanga, nanafatra avy any Amarivoay noho izany inoan'ody. Misy hena androany tontolo andro teto Mahajanga fa ahoana nareo no mbola nahita hena? Tamin'ny Matsana zao nahazo hena tamin'ny Belabe. Dia misy avy. Efa indreo hoe tsy maintsy misy hena aminao eto sa? Io mandalo no hoe tsika Mahajanga amin'ny brochety sao dia possible mahazo ireo mandalo. Misy ihany koa ireo izay nanararoatra nandafy ny ambony varotra omaly. Raha ny androany zoma, efa misy ny hena eny an-tsena. Mbola miankina amin'ny fivoriana ataony avy amin'ny gendarmerie sy ireo boucher kosa ny fitohizany izany.